Mbola resiko fifaliana indray ry avina malala ny tafiaraka aminao amin'izao fianarana izao. Andro fahadimy isika androany ary veriko fa tombontsoa ny mbola nanantsika fotoana ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mbola anatin'ny loha hevitra manao hoe firy taona moa ianao. Io zany no fianarantsika. Zay hitantsika ato amin'ny tenin'Andriamanitra io fanontaniana io hoe firy taona moa ianao. Fanontaniana izay napetraky Farao tamin'i Jakoba izy io. Firy taona moa ianao. Nanaitra ny Farao tokoa manko ny nahita ny toe-batan'i Jakoba. Efa reniny amin'ny tantaran'i Jakoba fa nahavariana azy hoe ohatr'izao ny fitsangany zao ny heriny dia nanontany izy hoe firy taona moa ianao. Alohany hanozatsika ny fianarana dia manasanao mbola hivavaka ihany. Hivavaka isika. Ray malalo misaotra anao izahay. Ny amin'ny tombonandro no ny tombontsoa izay nomenao anay. Mbola ahafahana mianatra ny teninao indray androany. Mamelany elokay fa mpanota ihany izahay. Ary irao ny fanainao masina mba hitaridalana anay. Hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry namana, firy taona moa ianao. Hitantsika tamin'ny omaly le teny ao amin'ny Salamo. Salamo 70 ny 120 manao hoe mampianara anay hanisa ny andronay azahoanay fohendry. Azahoanay fohendry. Fianarana ny fiainana. Ary fiainantsika io dia tokony araraotsika mba hianarana. Ka eto i Mosesy dia nilaza na mpianatra mampianaranay hanisa ny andronay azahoanay fohendry. Izy no nilaza fa 70 taona no andro ny taonany. Ary raha tahiny mateza aza dia 80 taona. Marina zany. Raha tahiny mateza 80. Saingy mbola afaka miaina mihoatra noho izany isika. Noho ny tombonandro izay omen'Andriamanitra antsika, raha toa isika ka mampiasa ampahindrina ny fotoana nomen'Andriamanitra antsika. Raha toa isika manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra, dia mbola hanana tombontsoa isika hiaina ary ny faratampony dia fiainana mandrakizay mihitsy. Raha i Mosesy manko ilay nilaza hoe 70 taona raha tahiny mateza, izy kosa dia nahazo tombonandro teto amin'ity tany ity. Satria nahoana hoe ianao, i Mosesy anie ka 100 taona vao maty. Mbola nahazo 70 taona ambony izy zany amin'ilay 80 taona raha tahiny mateza. Nahazo ny tombontsoa izany Mosesy. Nahazo zany bonus izany Mosesy. 70 taona ambony teto amin'ity tany ity no nomen'Andriamanitra azy satria i Mosesy dia nahanana fohendry ka nahay nampiasa mpahindrena ny tombonandro izay nomena azy. Dia hoe Andriamanitra hoe aleo tsy ajanoko eo amin'ny 80 taona izy fa nitarin'Andriamanitra hatrany amin'ny 70 taona ny andro ny ainan'i Mosesy teto amin'ity tany ity. Ary ny mahafinaritra aza dia zao, rehefa maty Mosesy dia Andriamanitra no nandray an-tanana ny fatiny ka nandevina azy. Ary avy eo nanangana azy amin'ny maty dia nakarin'Andriamanitra ho any an-danitra i Mosesy. Dia izy ilay hitantsika ao amin'ny Matio 5:12. Raha teo teniboatra fiovantare Jesosy dia nidina teo Elia sy Mosesy. Avy any an-danitra izy nidina teo iny. Ry namako, zany ny tombontsoa azon'ny olona anankiray rehefa mahay mampiasa mpahindrena ny andro, tombonandro izay nomen'Andriamanitra azy izy. Ka mino fa ianao koa manomboka androany dia hisafidy ny ampiasa ny tombonandro menanao ampahindrena, amfanarahana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tianao ny tompo
ary maniry koa izy raha maniry ny anome bonus anao ihany koa anome tombonandro anao am'izao fiainana izao ary ny ambony indrindra am'izany dia ny anomeanao fiainana mandrakizay toy izay nomeny any Mosesy ihany koa. Andao nasika dia hijery tantarana lehilahy iray ao amin'ny Matio 4:4. Matio 4:4 dia misy lehilahy iray antsoina hoe Herôda, mpanjaka izy io. Ary Herôda dia lehilahy iray nomen'Andriamanitra tombonandro ahavelomana fa indrisy fa tsy hainy ny nampiasa izany tombonandro izany. Lereo jerentsika izay voalaza ny tantara fa noho ny tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Herôda, tonga zao ny tsingerin-taona, tonga ny anniversaire nahaterahan'ny mpanjaka Herôda. Inona hoe ianao no nataony? Nanome tombonandro azy Andriamanitra. Ahoana ny fomba nampiasainy ilay tombonandro izay nomena azy? Ahoana hoy ny Baiboly, ny Soratra Masina, ny fomba nampiasainy Herôda ny tombonandro izay nomen'Andriamanitra azy? Hoy ny Baiboly, tao anatin'ilay tsingerin-taona nahaterahany dia nanao lanonana izy, nanao fety izy. Dia inona ny programa tao anatin'izany? Jereo tsara ny anankiray, fandihizana no nanisany natao tao. Fihinanana, fisotroana, fandihizana, izany ny programa tao anatin'ilay izy. Izay programa tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Dia nandihy teo anatrehany ny zanaka vavy ny Herodiasy. Nandihy teo anatrehany ny zanaka vavy ny Herodiasy. Iza moa Herodiasy? Herodiasy ane dia zao bavin'ny Herôda ihany, vadiny rahalany. Saingy nangalariny ny vadiny rahalany, lasa novadiny indray ny vadiny rahalany. Tamin'izay fotoana izay nandihy teo anatrehany ny zanaka vaviny Herodiasy. Tiana hoe ianao ny fihetseham-pon'ny Herôda? Jereo tsara ny fihetseham-pon'ny Herôda. Ka nahafaly an'i Herôda, zany hoe nahafaly an'i Herôda zany ilay fihetsika tao anatin'ilay lanonana. Dia faly. Ary rehefa faly moa dia mandeha ny fihetseham-po, mandeha ny tora-po. Dia nahavarian'i Herôda nahita ny Herodiasy, zanaka vavin'ny Herodiasy, nanao fihetsiketsehana teo, nandihy teo. Dia iny nahafaly an'i Herôda. Jereo tsara, raha nahazo tombonandro Herôda, nomen'Andriamanitra azy, dia tsy ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra nahafaly an'i Herôda, tsy ilay fanomezana nomen'Andriamanitra azy, tombonandro nomen'Andriamanitra azy no nahafaly an'i Herôda, fa ny nahita ny zanaka vavin'ny Herodiasy nandihy, izay no nahafaly an'i Herôda. Ry namako, raha mahazo tombonandro ianao, dia mba inona re ny fifalianao? Inona no ataonao rehefa tonga ny tsingeri-taonanao ka nahazo tombonandro ianao? Ary raha mi'fo maraina koa ianao nahazo tombonandro, inona ny fifalianao? Fa raha Herôda no anontaniana, dia zavatra ranofo, zavatra mirehefarehefa amin'ny tany, zany ny fifaliany Herôda. Dihy, zany ny fifaliany. Mampalahelo izany. Indrisy fa tsy nampiasa ampahendrena ny tombonandro izay nomena azy Herôda. Inona ny toy an-tantara hoy ianao? Zao ny voalaza ny andininy 7 sy ny 9. Vokatry ilay fihetseham-po, vokatry ilay fifaliana nahita ny zanaka vavin'ny Herodiasy nandihy, noho izany. Ary noho izany, nanao inona ny mpanjaka? Dia nianiana izy, nianiana, nanao fianianana teo imason'ny olona maro tamin'ity ankizy vavy ity, zanaka vavy ny Herodiasy. Zao ilay fianianana, hanome azy zay angatahiny, hanome azy zay angatahany. Na inona angatahany.
lasa tsy voafehintsony ny saina, lasa le fo no mibaiko, le fihetseham-po no mibaiko fa tsy ny saina intsony, ka dia nahateny hoe ninona angatahanao dia omeko anao. Izy amin'io mpanjaka, raha zavatra misy zavatra tsy eo azony omena mihitsy, nefa dia sahany ny teny ninona dia omeko anao. Tamin'izay fotoana zay nefa dia tsy nanana fanapahan-kevitra ho azy samy rery ilay zazavavy, fanakany amin'ny reniny izy na ny tany, neny a, inona no omeko, inona no angatahako amin'ny mpanjaka, inona ny tianao omeny mpanjaka ahy. Dia nomeny reniny saina raha zazavavy, dia inona hoe ianao no nangatahana, dia nanao tamin'ny mpanjaka hoe omeo ahy eto andovia ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Fanomezana hafa kely nangatahana, tsy vola, tsy arena, tsy tany, tsy trano, fa ny lohan'ny Jaona. Teo mpanjaka vao taitra, teo mpanjaka vao nangovotra, teo vao nody ny sainy, teo vao nahatsapa izy amin'ny adisoana zay nataony, ka nahatonga azy niteniteny foana hoe angatao zay tianao na inona na inona. Eo izy vao tonga saina, rehefa niteny ilay razazavavy fa omeo ahy eto amin'ity lovia ity ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Natao ohatra ihany ny mpanjaka satria i Jaona dia fantatry ny olona rehetra fa mpaminany, ary be dehibe ireo mpanaradian'ny Jaona. Ary mamaky ianao ny andininy eo ambonimbony eo, dia efa nisambory ny Jaona fa tsy nisahany novonoina no ny fahatahorany a ny vahoaka. Saingy ankehitriny izy tratra ny teny izay nataony dia sahirany saina, efa nianiana tamin'ny raha zazavavy nandihy fa na inona angatahanao dia omeko anao. Ko ankehitriny ary ny fangatahana zazavavy omeo ahy eto amin'ity lovia ity ny lohan'ny Jaona. Dia zao ny zavatra voalaza eo amin'ny toean'ny tantara, eo amin'ny 9:5, dia nalahelo ny mpanjaka. Jereo tsara ny fivadian'le fihetseham-po. Teo izy nahita n'le zazavavy nandihy, nanao na fihetseham-pony, faly, dia niteniteny foana, angatao zay tianao fa omeko anao. Ankehitriny nefa nanahoana indray, nalahelo ny mpanjaka, nalahelo ny mpanjaka. Ahoana ny toy ny fanambarana, kanefa noho ny fianianany sy ny olona zay niara-nipetraka nihinana teo aminy, no le fianianana, no ny teny zay efa nataony, sy noho ireo olona niaraka taminy teo, no ny ena maso ireto olona ireto, no ny fahatahorana nyreto olona zay nandreny teny zay nataony, dia nandidy ihany izy mba omena ny lohan'ny Jaona atao eo ambony vilia, omena nyity zazavavy ity. Ry namako, tantara mampalahelo ny tantaran'i Herôda, ary nampalahelo ny hafaran'i Herôda, fa izany ny toe-tsainy. Andriamanitra nanome azy tombonandro, tonga ny tsingerin-taonany, saingy indrisy inona hoe ianao ny zavatra nataony. Karakara lanonana, inona ny programa atao anatin'ny lanonana, dihy, fihinanana, fisotroana, tena hoe zavatry ny tany ara-nofo, fa tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary tao anatin'ny lanonana le fifaliana ny vadika alahelo, satria lasa fety misy loha-tapaka, misy famonoana olona, ny afara ny famonoana olona ilay fety.
tsy irian'Andriamanitra ho toy izany no ampiasainao ny tombonandro zay omeny ianao. Raha mbola mihin'Andriamanitra tombonandro ianao, dia raisy le tenin'ny mpanao salamo: mba ampianaranay anisan'ny andronay, azahoanay fo endry. Mahaiza mampiasa ny tombonandro zay omeny tompo anao, ary ampiasao ampahendrena izany. Ka ny programa dia izao: omeo voninahitra Andriamanitra fa izy nanome tombonandro ianao. Fa izy amintsika hoy ny Soratra Masina no mahay mampitombo ny andro havelomantsika. Tsy misy. Fa Andriamanitra no manome anao tombotsoa amin'ny andro havelomanao. I Mosesy rehefa nampiasa izany dia nahazo tombonandro bonus 70 taona ambony ny 80 taona. Bonus voalohany. Ary satria izy nahatoko tamin'Andriamanitra dia mbola nahazo bonus fanondroany, dia fiainana mandrakizay. Ary izany modely izany no tian'Andriamanitra mba ho aisy ho anao. Sady azo bonus isika eto amin'ity tany ity, bonus voalohany, no azo bonus fanondroany isika, dia ilay fiainana mandrakizay. Ka ny Tompo ny hitahanao, ny fanahy masina na hita-aradalana anao, mba aizanao mampiasa ny tombonandro menanao, dia ho azonao ireo bonus ireo, indrindra fa ny fiainana mandrakizay zay efa noman'ny Tompo ho aisy ho anao. Hivavaka isika. Ray malala masina ny an-danitra, misaotra anao manokana izahay no ny tombotsoa izay nomenao anay androany, ka nahafahanay nanohy ny fianarana teto. Nahitanay ny fanandraman'i Herôda sy ny fanandraman'i Mosesy izay tsy mitovy. Mosesy nay nampiasa ny tombonandro nomenao azy, ka dia nahazo bonus tombonandro 70 taona, ary nahazo bonus dia fiainana mandrakizay. Herôda kosa tsy nay nampiasa ny tombonandro izay nomenao azy, fa nampiasaina ny fahafinaretan'ny nofony izany, indrisy ny afara amin'ny fahafatesana. Raha eo, vavaka aminao manokana ao an'ity mpanaraka ny fandarana ity. Omeo azy koa ny fo endry, mba aizany mampiasa ny tombonandro izay omenao azy. Ka tsy afara amin'ny fahafatesana anie ny tombonandro izay omenao azy, fa hiafara amin'ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay. Zay bonus nomenao an'i Mosesy dia mba omeo azy koa. Mety tsy ho hainy ny manome voninahitra anao ny amin'ny tombonandro izay omenao azy, fa ampianaro amin'ny fanainao masina izy. Tantano izy mba nanana fahindrena amin'ny fampiasany ny tombonandro, ary meo azy ny fanantenana sy ny finoana. Efa manomana fiainana mandrakizay ho azy ianao, ka hiafara amin'ny fiainana anie, fiainana mandrakizay ny tombonandro menao azy, fa tsy fahafatesana. Dia taio izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.